Maramananantsika ny resaka baolina kitra dia ho an'ireo latsaky ny folo taona ny RTL Jeune Talent tiana ho resahana eto. Totosa tamin'ny zoma teo ny dingan'ny fanotsanana rehetra fantatra ary ireo ekipa valo hiatrika ny ampaifadalana ny dingan'ny famarana izany izay ho tanterahana etsy amin'ny havana 67 hektara amin'ny farany herinandro izao. Taoreny andro faharoa amin'ny fiadina ny tompon-daka ny baolina kitra RTL Jeune Talent ho an'ny latsaky ny 17 taona izay nitanterahana ny zoma teo tetsy amin'ny kianjana larobia dia fantatra ireo ekipa valo tafita amin'ny lalao ampaifadalana izay ho tanterahana amin'ny farany herinandro ho avy izao. Ireto avy no tafavoaka isaky ny vondrona. Tao amin'ny vondrona dia tafavoaka ny Star Sakadimanga sy ny TM Kristy. Tao amin'ny vondrona B tafavoaka ny SJ Vanina Manjakaray sy ny Ensemble FC. Tao amin'ny vondrona C dia ny AS Evry sy ny FC Zandrikely no tafavoaka. Tao amin'ny vondrona D Texasy Ambomanandray sy ny IFA Ambomanambola. Ao amin'ny vondrona E dia ny Pozina FC sy ny RFB Zamia. Tao amin'ny vondrona F dia ny AS Atletico Anakorondrano sy ny Ascom. Ary tao amin'ny vondrona Z dia ny Pirana Ambotso sy ny GSM Morarano. Ary tao amin'ny vondrona Asa dia ny Aztec Tigre sy ny FIFA. Toy izao ary ireo vokatra tamin'iny faran'ny herinandro iny. Ny Jivanina nandresy ny TM Kristy tamin'isa ronoray, ny Star Sakadimanga niondrika tamin'ny oatra iray nanoloana ny Ensemble FC, ny Evry dia niondrika tamin'isa ray noatra nanoloana ny IFA, ny CFSL Analamanga nandresy ny Texas tamin'isa ray noatra, ny Ascom dia niondrika tamin'isa efatra no dimy nanoloana ny Pozina, ny AS Atletico dia nandresy ray noatra ny RFB Zamia, ary ny Pirana Ambotso dia nandresy ray noatra ny FIFA, ny Aztec Tigre Noir kosa dia niondrika nanoloana ny GSM Morarano tamin'isa efatra no roa. Toy izao ary ny fandaharam-potoana ireo hikatroka eo amin'ny ampaifadalana amin'ny fiadina ny RTL Jeune Talent ity ho an'ny baolina kitra latsaky ny 17 taona izay etsy amin'ny kianjan'ny havana indray moa no anatanterahana izany. Ny Ensemble FC ary no hikatroka amin'ny FC Jivanina Manjakaray, ny FA Anambomanambola hikatroka amin'ny CFSL Analamanga, ny Pozina FC hifandona amin'ny AS Atletico Anakorondrano, ary ny Pirana hikatroka amin'ny GSM Morarano.